araka ny tatitra azo avy amin'ny candidat Ramiaranjatovo candidat ny MDV lany vonjomaika ao amin'ity commune Ambanivohitra Lasoro ity kosa indray dia mazava ny taremarika ho azy ireo satria dia mitarika amin'ny salanisa 7 faingo 2 isanjato izy ireo. Araka ny tatitra azo avy amin'Andriamatovo Ramiaranjatovo marika candidat ny MDV lany vonjomaika ao amin'ny commune Ambanivohitra Lasora dia mazava ny taremarika satria dia mitarika amin'ny salanisa 7 faingo 2 isanjato ny tenany raha toka 12 faingo 7 isanjato kosa ny an'ny candidat ny fikambanana Maso, 13 faingo 7 isanjato ny an'ny Mapara ary 12 faingo 4 isanjato ny an'ny Antokotinina. Araka ny voalaza ao anatin'ny tatitra voarainay hatrany dia Andriamatovo Ramiaranjatovo marika dia efa be ny tanàna tao Lasora ary mambahoaka fa ny filatsahana hovidiana ho filoham-pirenena no antony tsy maintsy ny alanta amin'izany toeran'izany. Lany soamantsara izy ankehitriny ary mampanantena ny vahoaka na Lasora fa anao ny aintso zavatra mba ho tanàna mandroso modely ty commune ity. Nahatratra 3:02 alina nisan'ireo olona voasoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana ao amin'ny commune Lasora. 4,707 kosa ny tonga ny fidy ary manodidina ny 7,30 isanjato kosa ny tahampandraisana anjara tamin'ity fifidiana bentina ity tao amin'ny commune Lasora.